Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia ampifaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity amin'izao maraina izao. Faly ihany koa ny tenako miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona 24 izay inonay fa ho taona tsara indrindra, ho taona mahafinaritra ary ho taona ihany koa anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay mpanaradia azy. Ka isaorantsika lehibe ny Tompoandriamanitra nanome antsika indray izao fotoana izao, raha antsika mbola manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy afahana ihany koa hitondra-bavaka anao izay ao anatin'ny mety olana, ao anatin'ny aretina, eny ho anao izay ao anatina mety tena geja na fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Inonay fa velona Jesosy Kristy Tompo ary afaka hiasa mahery eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay mino sy mpanaradia azy. Ka noho izany indrindra dia entaniko ianao ary asaiko manokana amin'ny anaran'i Jesosy anjoy sy anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ka mialohan'ny zavatra rehetra azy, satria Andriamanitra nanome antsika ny tompon'andro, izy ihany koa mbola nanome ny fotoana. Eny, ny ampisin'izao fandaharana izao koa azy dia mbola noho izy Andriamanitra irery ihany. Ka hoy aho hoe andaontsika hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay nanome antsika dia androany ity, ametraka ny fotoana rehetra ihany koa eo am-pelantanany mba tena hisy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika rehetra ne izao afatra izay ampitonain'Andriamanitra ho antsika izao. Ka hivavaka isika tompoko, hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka ny fotoana eo ambany fitarian'ny fanamasina. Ry Andriamanitra rainay be famindrapo sy Andriamanitra fitiavana, le Andriamanitra izay tianay ary mpamonjy anay isanandro. Mankasitraka anao be dehibe mihitsy izay Andriamanitra no fitiavanao sy ny famindraponao, ka nomenao ity fotoana androany ity izay ahafahanay mbola manaraka ity fandarana ity. Ka indro apetraka eo am-pelantananao Tompo, ny fotoana rehetra Jesosy dia tanterahanay sy ataonay amin'ny anaranao, ka dia mamindrafo aminay. Tahinao zahay, momba ny teninao ianao, ary mifanay masina ane no andray an-tanana amin'ny fotoana rehetra. Ka mitenena Andriamanitra fa vonona iay no mpanomponao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Andriamanitra. Amen. Mijery ten'Andriamanitra isika arak'izay teny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 manomboka 1:30. Romanina toko 9 1:30 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy meny antsika miaraka aminy, maimai-poana kova ny zavatra rehetra. Averiko vakina ny tenin'Andriamanitra. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy meny antsika miaraka aminy, maimai-poana kova ny zavatra rehetra. Eo amin'ny 9:30 dia somary miendrika fanontaniana ny tenin'Andriamanitra izay mivakintsika voalohany io. Ozy nanontanian'Andriamanitra hoe inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Jaona toko 7:5 dia mampianatra ary ain'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra izany manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Ny zanak'olombelona ry havana dia ambarako amintsika izay manaraka ankehitriny fa tena tao am-pon'Andriamanitra manokana mihitsy ny fitiavana azy. Satria nahoana? Nanomboka tamin'ny fotoana vao namorona ny zavaboary Andriamanitra, dia ny zanak'olombelona ihany no nataon'Andriamanitra sy ny foroniny hoe andeha amboatra olona hitovy endrika aminy, hitovy amin'ny Andriamanitra. Ary ny olombelona dia nataon'Andriamanitra mihitsy hoe ho mpanapaka sy manjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ny foron'Andriamanitra.
ny zavatra palahelsita nefa ndriavana ty zao na de nomen'Andriamanitra anjaka anapaka zavatra rehetrarehetra ary ny zanak'olombelona de ity rava le fiainana tsara potika le fiainana tsara ary nampalahelo taty arina dy zao tafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona lavitra n'Andriamanitra ny zanak'olombelona tsy afaka miaraka tamin'Andriamanitra ntsony ny zanak'olombelona satria nanota ny olona rehefa nanota ny olona de tonga lavitra n'Andriamanitra Isaia 5:5 eo amin'ny 5 de miteny mihitsy manao hoe fa nieloka reo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo de mampiafina ny tavan'Andriamanitra aminareo hoy amintsika zay mahita sy mandre zao tenin'Andriamanitra izao hoy amintsika androany tsarovy ry havana be de be ny olona indray no miteny zahako olon'Andriamanitra za vahoaka an'Andriamanitra za olona mpanaradian'Andriamanitra fa zao kosa ny azadiny de ity Andriamanitra de tsy miaraka amin'ny mpanota Andriamanitra de misaraka amin'ny olona mpanota araky io tenin'Andriamanitra misy atoko 5:15 io kanefa de zao mampahery be anahy na de nanota ara ny olona na de nena tao anaty fahotana ara ny olona na de lavitra n'Andriamanitra aza ny olona na de sitaka tamin'Andriamanitra ary ny olona nono nataon'ny olona ihany nefany de tsarovy fa Andriamanitra mbola nitady fomba Andriamanitra mbola nitady hevitra Andriamanitra mbola nitady hoe ahoana ny fomba indray ahafahako mamerina ny olona eo am-pelantanako de arak'le Jaona 4:20 hoe toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny le zanalina tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay tian'Andriamanitra ny olona ary arak'le tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe Andriamanitra inona nolazaintsika ny am'izany ozy raha Andriamanitra momba antsika iza natohatra antsika inona nolazaintsika satria nahoana Andriamanitra tia antsika izy nomba antsika tsy narovany zanalahy nomeny antsika mamepona tsika ry havana tena tian'Andriamanitra satria nahoana tsy narovan'Andriamanitra le zanalahy tokana de tsy iza fa Jesosy satria nahoana nomeny mamepona ho antsika Jesosy tsy tsika zanak'olombelona nangataka hoe Andriamanitra mba omeo anay Jesosy mba atonga anay voavonjy mba omeo anay Jesosy mba atonga anay tsy ho very mba omeo anay Jesosy mba atonga anay tavoverina aminao indray tsy tsika mihitsy no nangataka fa de ozy ny Baiboly tsy narovan'Andriamanitra zanalahy fa natolony nomeny atsika mamay-pona ry ava malala ao ny tompo zao ny zavatra aza donona de ity efa madiva sady ho tonga ny andro farany raha mijery ny zavatra misy eto ambonin'ny tany isika maro ny zavatra mitranga eto seroa maro ny zavatra miseho eto seroa maro ny zavatra ian'ny sofina maro ny zavatra hitany maso maro fahoriana trean'ny olona be de be ny olona zao ny faly hoe natratra ny taona natratry ny taona 24 mahafinaritra izany satria na inona zavatra mety niatra taminao tamin'ny taona 24 mety niatra faravana tokantrano ianao mety niatra faravana asa ianao mety nahita fahoriana ny tena hoe nangidy teo amin'ny fiainanao anao tamin'ny taona 24 tsy fantatry hoe tamin'ny taona lasa iny ianao mety voasolokon'ny olona ny volanao mety voasolokin'ny olona ny fanananao tsy fantatry hoe tamin'iny taona iny rava fitainam-pitiavanao na nisy aretiny efa nainganamonanao mihitsy ateo ambavahoana ny fahafatesana ianao tsy fantatry hoe inona ke zavatra niatsa sy nitranga tamin'ny taona iny be de be tamitsika no tena tao anatin'ny fahiry firina tao anatin'ny olana saribahana fangamba nozy anao hoe sorako lehibe Andriamanitra fa natratra ny taona 24 ihany aho voatsipaka ihany ny taona lasa iny tafita soamatsara amin'ny taona 24 aho mety tena maro amintsika no faly satria nahoana ary mino fa tsisy olona tsy faly zany satria hoe tatry ny taona vaovao fa saika izao ny adinona aza adinona de ity rehefa nivalina ny taona anankiray rehefa lasa ny taona anankiray de tokony ho saintsaintsika hoe atombotra ny andro aviany Jesosy me manakaiky ny fotoan'andro aviany Jesosy tsy maintsy ho avy Jesosy ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany any de miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra zao voalazany asan'ny apôstôly toko voalohany eo amin'ny 9:7 rehefa nilaza izany Jesosy de nakarina izy ary mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indray nisy roa lahy tonga teo anilany ka niakanjo akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galileana nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra
tena afatra lehibe tiako entin'androany de zao hoavy Jesosy araky io tenin'Andriamanitra io hoe hoavy Jesosy atombotra ny andro nomen'Andriamanitra mamepona antsika ny zanany lahy tsy narovany no ny fitiavana antsika satria nahoana voalohany nomena ao antsika Jesosy satria tsy tian'Andriamanitra ho very isika fa mba hanana fiainana mandrakizay nomeny mamepona tsy narovany zanany lahy sarobidika zany zanakalahy tokan'izany fa de nomen'Andriamanitra ao antsika Jesosy ka araky io tenin'Andriamanitra io hoe hoavy izy aka zay tena anazy tsy ho very fanana fiainana mandrakizay hoavy Jesosy ry havana hoavy Jesosy rehefa niona tamin'reto mpianatra vitsivitsy teo amin'ny 20 miaina reto Jesosy Kristy tao aoriana nisanganany tamin'ny maty de niona tamin'ireo mpianatra vitsivitsy reo izy rehefa niona tamin'ireo izy ka tao anatin'ny fotoana nivavahana ireo de ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tapotapoka teo de tsy hitany fa hitany niakatra nakany an-danitra tamin'ny alalan'ny fanahy rehefa niakatra tamin'ny alalan'ny fananakany an-danitra Jesosy varina teo daholo reto olona ireto de nisy anjely roa tonga teo anilan'izy ireo de niteny manao hoe nahoana ianareo no varina mijery ny lanitra eto satria gagatra zareo hoe iny Jesosy niakatra lasa nakany an-danitra izy de zao niteny nampitondraina an'le anjely iny Jesosy Kristy zay niala teo aminareo iny de mbola hoavy indray mbola hoavy Jesosy tsy narovan'Andriamanitra zanany lahy fa natolony Jesosy io mpamonjy atsika rehetra raha hoavy izy manana antoka ve ianao fa tena mbo voaraiso matsara raha hoavy izy tena vonona ve ianao ry havana zay manaraka ankehitriny mitonanao androany tena iomana ho resy lahatra ary tena entsotso ho variana intsony fa tena hoavy Jesosy akoatrany hoe nomenatsika Jesosy Kristy hitondra atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay amonjy atsika mba tsy ho very mba tonga atsika eo akaikin'Andriamanitra ka ho tafaverina amin'Andriamanitra indray mba ho voavonjy ny fanahintsika de izao satria sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahiny olona ny nofa nge mety ho rarake ny nofa nge mety ho levine ny nofa nge de izao hoe vovoka ary tsy maintsy hody vovoka indray ny nofa ozy voalazan'ny Baiboly fa le fanahinantsika kosa mba ho aiza raha miala eto ho aiza ny fanahintsika manana antoka ve ianao zay miaino sy manaraka ankehitriny hoe raha hiala eto ny nofinao raha ho levina ny nofinao ho aiza kosa ny toeran'ny fanahinao mbola tiatsika Jesosy Kristy tiatsika ny Andriamanitra ray tsy narovany zanany lahy fa natolony amonjy atsika rehetra amonjy atsika zay tsika tao anatiny tao hoe fahaverezana ny lalatsika ny azakazakanakany amin'ny elony dia atsika fa Andriamanitra de naniraka ny Jesosy Kristy lay zanany lay tokana mba hanafaka atsika sy amonjy atsika hanafaka atsika teo ampelantanany fahaverezana mba tonga atsika tafaverina amin'Andriamanitra indray fotoana zao ry havana voamedoty ny taona 20 manentananao amin'ny anaran'i Jesosy ako andao hitodika andray le fanomezana tsara lavitra dia Jesosy izany raiso izy androany ekeo izy androany aza varina amty fiainana tany zay mandalo ity aza varina amty zao tontolo zao ty ny ota ry havana de hitona makany amin'ny elo ny ota de hitona makany amin'ny fahaverezana fa za kosa torevitra ny teneko androany raiso le fanomezan'Andriamanitra ny zanany lahy natolony amonjy atsika rehetra nomeny atsika rehetra lay Jesosy Kristy zanany lay tokana satria tsy tian'Andriamanitra ho very tsika ozotsoniny tsy tian'Andriamanitra ho very isika fa tian'Andriamanitra isika mba handova ny fiainana mandrakizay ka hoy aminao zany hoe raiso izy ekeo Jesosy tompo am'izao fotoana izao raiso le fanomezana tsara indrindra miankina aminao zany fa raha Andriamanitra de izao tsy narovany zanany lahy tsarotsika angambany mino fa samy kristianina isika rehetra na tsy ary ny tantaran'i Jesosy hoe raha katoky ny azo fijaliana rehefa samboriny olona sy ny kapohana rehefa nifatsena tao amin'ny azo fijaliana Jesosy de jerevaka zavatra ny aty nivavaka anie Jesosy raha eo nahoana de mafoy ahy ianao nahoana ny avelanao ohatrao fa voalazan'ny Baiboly fa tamin'izany fotoana zany tena nafon'Andriamanitra marina Jesosy natolony ho atsika rehetra fon'Andriamanitra ho atsika Jesosy satria tian'Andriamanitra isika ho tafaverina amin'ny indray hoavy Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo raha hoavy Jesosy efa vonona ve ianao hoy ateny aloha tsara ho ano mifaly fa tratry ny taona vaovaotsika tsara ihany tsony mioraka fa natratry ny taona 20 tsika fa ny azadiny de ty
miatonta me manakaiky me miazakazaka any alotoe vanim-potoana ho iaviany Jesosy isika. Marina ny baiboly, marina ny ten'Andriamanitra fa i Jesosy tsy maintsy ho avy izy, ka raha ho avy izy azonao antoka ve fa vovonjy ho tafaveno man'Andriamanitra mifananao ka tsy ho very ianao. Akoatran'le hoe andova atsika fiainana mandrakizay nanomezana le zanan'ilay tokana, de faharoa koa de ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny amonjy atsika rehetra izy. Zay ny voalohany natokan'Andriamanitra nafoy le zanan'lahy de hoe atolo mba ho famonjena atsika rehetra de ity, de omeny atsika miaraka amin'ny ihany koa mamaim-poana ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainana. Tsarovy ry havana fa rehefa tafahala tamin'Andriamanitra ny olona de akoatran'le hoe nizotrana kany amin'ny fahaverezana ny fanahy de ity ihany koa potika amin'ny fiainan'ny olona, rava amin'ny fiainan'ny olona satria tonga teo am-pelatana Satana. Jaonina toko 10:10 de miteny mihitsiny hoe ny mpangalatra tsy avy, raha tsy angalatra de amono dia andringana ihany koa. Zany hoe noharin'Andriamanitra tahaka ny mpangalatra mihitsy ny fiasana devoly, ary tsy vitsy ny olona am'izao andro zao tena hoe miano anaty fahoriana lalina, miano anaty fijaliana, miano anaty faravana, miano anaty fampitena. Mety anisan'izany ianao zay manaraka nyty fandahana ty ankehitriny, mety eo anatina olana saribany ianao, verihevitra ianao satria mety efa mitady lalana ianao hatretra ianao, na keroa ianao, na kaiza ny tetezinao daholo ty olona fantatra, no tetezinao daholo zay olona mba afaka mamonjy anao fa tsisy afaka namany olonanao. Torevitra ny teneniko androany, Andriamanitra tsy niaro ny zanan'lahy fa fanatolony amory atsika rehetra Jesosy Kristy mba ho famonjena atsika. De niaraka tam'izay koa tian'Andriamanitra omena atsika mamaim-poana ny zavatra rehetra momba an'ity fiainany ity na inona na inona. Am'izao fiandohan'ny taona izao miantso anao mino izao afatra hoentin'androany zao fa fon'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra indray ho averina tahaka ny tany aloha fony Adamaseva mbola tsy nanota, nomena ho azy ny zavatra rehetra, natolotra ho azy ny zavatra rehetra, nomen'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra momba fiainana mba tonga an'izy ireo hiadana tanteraka. Ankehitriny anefa isaora lehibe ny raitsika izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolony io zanan'lahy io mba hamonjy atsika rehetra, fa niaraka tam'izay koa izy nomeny atsika maimaim-poana ny zavatra rehetra na inona na inona. Mety efa nipitehany devoly tokoa ny fiainanao, efa niravainy devoly ny fiainanao, mety efa semba devoly ny tokantranonao, mety efa niravainy devoly ny fanananao, fa zao ny zavatra aza tonoana ty afaka mbola nangana sy amerina amin'ny fiainanao ho maimaim-poan'Andriamanitra ho any amin'ny tena tsara lavitra. Ka izao ary ny torevitra voalohany, inona ary ny tokony ataonao mba hatonga anao tena hoe ho voavonjo marina, ka raha hiala eto amin'ity tany fandalovany ty ianao de mba handova fiainana mandrakizay ka tsy ho very. Voalohany zany dity raiso le fanomezana natolony atsika Jesosy. Io ry havana tahaka ny olona rehetrarehetra io misy hoe misy manome zavatra fa miankina le mpandray io fa ny mpanome sy ny mpanolotra de fa hoe fony iny, natolony iny, nomeny atsika iny fa hoy hoe vonona ve anao tena andray, vonona ve anao anokatra ny fonao andray any fanomezana tsara indrindra de Jesosy. Ka hoy zany voalohany hoe raiso Jesosy androany ekeo le fanomezan'Andriamanitra tsara indrindra, ka sokafo ny fonao mba hidira sy honenany satria nahoana nomena Jesosy tompo mba hitoetra sy anjaka anaty fotsika. Apokalipsy 7:20 de zao voalazany ten'Andriamanitra, tsanga indro amin'ny tsangany eo am-baravarana ozy ka mantontony. Raha misy mihaino feko ka mamola varavarana de hitsofoka ao ozy. Dika izay de izao mandondona izy satria mbola eny ivelany, mandondona le Jesosy zay efa nomen'Andriamanitra atsika. Te hiditra izy, anjaranao androany manapa-kevitra, andray ve enao, anaiky tokoa ve enao, raha ho avy Jesosy tompo anana antoka ve enao fovovonjo iaho. Kanefa ny ankehitriny tsy ny olona rehetra milaza fampivavaka, tsy ny olona rehetra milaza fa kristianina, tsy mitondra titra tahaka zao anao de manana tena azo antoka fa vovonjy, tsia fa miankina ny fanekenao sy ny fandraisanao androany hoe raisiko le fanomezan'Andriamanitra ray, raisiko le Jesosy zay meny ahako mba ho mpamonjy ahy. Ekeo izy androany, raiso izy ho tompo anapaka sy anjaka eo amin'ny fiainanao. Ekeo Jesosy Kristy tompo, satria nahoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery any no aneken'Andriamanitra ampiditra ny olona
ao le famonjena mandrakizay. Teny Jauna toko 7:15 Jesosy ozy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalany Jesosy rery any. Jesosy rery ny lalana. Ka hoy azy zany manao hoe ekeo izy raiso le Jesosy tompo lalany ahafahan'Andriamanitra ray manaiky anao sy hampiditra anao ao le famonjena mandrakizay. Ekeo izy aloha raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Avery ihany ny teniko teny aloha manao hoe tsy hoe ny titre izay tazominao anatin'ny fiangonana misy anao akory no haneken'Andriamanitra anao fa voavonjy ianao andova fiainana mandrakizay, na hoe ny titre intsutona anao hoe zahako efa kristianina na zah efa mpivavaka na toy zao toerana zay anaran'ny fiangonana misy tsia fa na mivavaka izy ianao na mivavaka izy na inona ndraikitra sy toerana misy anao amin'ny toeram-pivavahana, tsy zany ake no midika fa voavonjy ianao fa mazava le tenin'Andriamanitra izay tsy niaro ny zananylao izy fa natolony amonjy atsika rehetra io. Efa natolony sy nomeny atsika le zananylahy. Ny antony de hoe mba tonga ny olona rehetra mbo tafaverina amin'Andriamanitra indray ka ahafahana mampiditra ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Raha tsonona zany de hoe zay mandray an'io Jesosy io, zay manana an'io Jesosy io no eken'Andriamanitra afaka ampidirina ao amin'le fiainana mandrakizay rehefa ho avy Jesosy. Tsy maintsy ho avy izy na tian'ny olona na tsy tian'ny olona. De araka asan'ny apôstôly toko 1 io hoe iny Jesosy Kristy zay efa niala teto aminareo iny de mbola ho avy izy. Zay ny 9:10 tapany farany. Mbola ho avy Jesosy atombotra ny andro mitona anao ako voalohany ho iaho raiso Jesosy. Mandondony izy satria tsy tia novery isika. Io mandondony baravara fotsika izy ekeo izy androany raiso izy androany ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Faharoa miantso anao any koa amin'izao fotoana izao miala tanteraka amin'ny fahotana, mibebay ianao, miala amin'ny ratsy fanaonao, miala amin'ny karazana ota rehetrarehetra zay mbola mamatotra anao, na inona fahotana iananao, inona fahotana misy aminao amin'izao fotoana itenenako izao, andaotsika hiala amin'ny fahotana. Mila miala tanteraka amin'ny fahotana, mila miala tanteraka amin'ny fanao zao tontolo zao ty, satria nahoana ozy ny Baiboly fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny bokin'ny Apokalipsy toko 1:20 de hoe ny osa tsy mino vetaveta mpanompo sampy ny pierina rehetra ozy de anenany anjara ny amin'ny fariafy solofara. Zany hoe niza olona mangetaeta andova fiainana mandrakizay teo voavonjy de tsotra ny tenin'Andriamanitra. Mila miala amin'ny karazana fahotana. Mpanao vetaveta, ny pierina, mpanompo sampy de anenany anjara ozy ao anatin'ny fariafy solofara. Izay le fahafatesana faharoa. Hoy aminao amin'izao fotoana izao. Mampalahelo raha sanatrika hoe nandre tenin'Andriamanitra ianao, mba nanehoan'Andriamanitra fitiavana ianao, efa fantatrao fa nomena antsika Jesosy mba ho mpamonjy atsika kanefa ny ianao tsy handray azy, fa sanatria ve ho very. Raiso fahasoavana sy fitiavan'Andriamanitra ao anao, raiso taky ny lakilosy fanairanao anao ndray mifandrenesanao ty tenin'Andriamanitra ty. Hoy manao hoe asakasakao fa efa nampanehoan'Andriamanitra ny lakilosy io ho avy Jesosy ary nomeny lay mpamonjy atsika de le zanan'lay tokana. Ka ianao androany manapa-hevitra hoe nde hiala ny fahotana, satria nahoana raha mbola aonga ny fahotana, raha mbola miaina ny fahotana io atsika de araka ny tenin'Andriamanitra ho very any amin'ny fahafatesana faharoa de any amin'ny fariafy solofara. Ny olona mpanota io tsisy fanamboamboarana io fa ny tenin'Andriamanitra de marina, ny tenin'Andriamanitra de io efa voasoratra fa fanampahafantarina atsika ny marina ka asakasakisika tsisa. Isika mila manapa-kevitra androany, isika mila tena vonina androany ka hoe aza variana fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ty ny mahatonga malasa saina anange le tenin' Jesosy tompo tamin'ny ohatra nataony hoe nisy lelam-panan-karena be anankiray de navokatra be dehibe mihitsy izy de nataony voamaika ny tariny ny trano zay fitehirizam-bokatra de zao mihitsy ny tenin'ny lehilahy io hoe ankehitriny de mitoeran'ny fiadanana sy fifaliana ny fanahiko fa efa manana rena be dehibe, efa manana vokatra be dehibe mihitsy fa ndray hariva de ozy ny tenin'i Jesosy hoe namagy azy ny fanan'Andriamanitra de hoe ry adala anio alina ny asorona aminao ny ainao, anio alina ny asorona aminao ny fanahao, ho aiza ny fanahanao, iza kosa ny mba hitavana ireto zavatra be dehibe izay noarinao reto.
inona soa azony olona nanananao daodaholy ny zavatra rehetra fa very ny fananao am'izao fotoana itenenako zao tsotra be raisy Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao voalohany miala tanteraka ny fahotana ny faharoa ary fahatelo ity zavatra teneniko amintsika mila toerina soroana foana ny fanamaloto satria betsaka ny olona milaza fa za kristianina za mpivavaka za ohatrohatrohatr'izao fa betsaka ny olona mbola miaino anaty fahotana tsy mety resy mihitsy ny fahotana tena misy ny devolo izay matetiky zany afaranay sy teneninay amintsika eto foana hoe tena misy ake devolo io e ary ny afantarinao fa ao devolo de araky le tenin'Andriamanitra ao Maty 7 nonomboka 5:12 ka hatramin'ny 9:20 any de hoe tsy misy azo tsara ka mamovo ratsy ary tsy misy azo ratsy ka mamovo tsara fa 20 izy ny vona amantarana ny azo zay le Maty 7:20 raha tena Jesosy ny ao am-ponao raha tena Jesosy ny ao anatinao raha tena olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao de izao jerevy tsara mihitsy raha Jesosy nao roavana de vo vaovao ny ao vo tsara ny ao vo tsara na voakanao na ny fiteninao na ny toe-ponao na ny fisainanao na ny fitondratenanao de tokony vo tsara ny voakainy aminao raha Jesosy Kristy manapako anatinao fa maninona nefany milaza fa manana Jesosy ny olona sasany be dia be ny olona milaza za efa ato anatiko Jesosy za efa kristianina za efa mpivavaka ary misy olona ary anontanianao zao raha maty zao anao raha sanatria hiala eto ambony tany de ho aiza ianao de zao ny teneniny ohatry ho any an-danitra aho izy andova fiainana mandrakizay aho izy zay mihitsy ny teneniny nefany ny fiainany tsy hoe mpitsara ny tena sanatria fa zavatra iaina sy ny zavatra atao ny fiampiainana miakabe de hitana tena voratsy mihitsy mbola zavatra ratsy mivoaka avao aminy de mahatonga andreny olona reny be de be ny olona rehefa fiandohan'ny taona tony taona tahaka izao manao fanampy raha vo tonga ny taona vaovao za tsy anao ratsy intsony za tsy aina fahazaran-dratsy intsony za tsy anao azao sotr'izao intsony fa mandeha ny 2 volana 2 volana de miverina tahaka ny fanao ratsy indray izy satria nahoana lay faka be le fo be le ota mihitsy no mbola ao anatin'ny olona ao de zay zany ny afantaranao hoe tena mbola ao le fanaratsy mampanota zay le izy ka raha io fanahy mbola mitondra amin'ny ota io ny ao anatin'ny olona tena manana ezaka sy tandrona mpahiova ary izy raha mbola ao rain'ny ota de ampanota ny olona foana izy manarakaraka nefany araky ny teny teo hoe tsy hoe andova fiainana mandrakizay fotsiny ny tandron'Andriamanitra hoe mba voavonjy ianao fa ozy ny baiboly manao hoe nomen'Andriamanitra mamem-pona ho atsika ihany koa ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra ianao mba hiaina ao anatin'ny fiainana tsara miaina eto ambony ty tany ty miaina eto amin'ity tany ty mba hanana zany zavatra miaina atsika mamem-pona io zavatra rehetra kanefa zao ny tsarova raha mbola tsy voatohatra ny devoly raha mbola ao ny devoly de misy tranga maro izay mety averevitra anao hitranga eo amin'ny fiainanao misy karazana fahoriana zay mety atorovana anao sy atonga anao kivy eo amin'ny fiainanao raha mbola ao ny devoly nge no anatin'ny fiainana mampangidy maverevitra ao anatin'ny fiainana tena hoe matorovana ny olona maro am'izao vanim-potoana misy atsika zao devoly no ao ary misy karazana olona ara de hitako hoe noho ny karazana asana devoly de misy rava fananana tsy ahoatsy ahoana de potika ny fananana tsy ahoatsy ahoana de tonga ny aretina tena mitondra anazy makany amin'ny karaha ohatrany hoe fampavoana ny fahafatesana zay andanina vola be mihitsy ka raha mbola tsy voatohatra satany de misy karazana fahoriana maro hoentina fiainan'ny olona kanefa ne men'Andriamanitra mamem-pona zavatra etra fa maninona ary no tsy mety hitan'ny olona tsy mety iainan'ny olona zany zavatra be de be no manin'Andriamanitra sy men'Andriamanitra mamem-pona zany zay nge fantaniana tokony hipetraka de satria mbola ao le devoly ka hoy am'izao fiandohan'ny taona zao andao toeritsika ny fanaratsy andao roatsika ny devoly mamatotra ny fiainatsika amina ota mahatonga ny fiainatsika mijaly sy fadiran'ovana satria Andriamanitra efa nafoiny mamem-pona antsika zavatra etra akoatra ny famonjena fanatsika tamin'ny alalan'i Jesosy fotoana izao hoy Jesosy Kristy maranako ny ten'Andriamanitra zaho avy amin'ny olona ananany olona fiainana sady anao ny fiainana be dehibe hoy amintsika zay manaraka farany tia afatra ity hoetiko androany hoe Jesosy tia atsika rehetra ho famaranako zao afatra izao mbola mantondony Jesosy ekeo izy androany andao atsika hivavaka raha namangy anao ny tenin'Andriamanitra de izao apetrao fono ny tananao de manomboka amin'ny tenenanao Jesosy tena vonina ndray anao ako vona isaraka amin'ny otako fa androany mamela ny heliko rehetra ianao zay mivavaka ao ataonao eto de amonjy anao ny tompoko andao ary vavaka sika avy reo zao vavaka toko zao Andriamanitra raiko misaotra anao ako fa tena tia ahy ianao
ka nomena ho ahy le zanaka ilay tokana mba ho tonga mpamonjy ahy am'izao fotoana izao raha eo mamela ny heliko ary mamindra fo amiko ianao ifonako ny fahotako rehetra sy ny ratsy izay vitako. Jesosy Kristy tompo diovy amin'ny ranao ny fanahako sy ny tenako ary anio a Jesosy raisiko ianao satria fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ray ekeko toso mpamonjy ny fiainako ary voaiko ny varavara ny foko idiranao manomboka anio ry Satana miala ny fiainako nareo ny devoly mampanota devoly mitona fahasairanana devoly mitona fampitena sy faravana miala ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Mino aho fa tsy ho very intsony fa hiverina amin'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ho tain'Andriamanitra ianao mirary soanao indrindra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely